Romanina toko 7. Melika kokoa ny jiosy noho ireo tombontsoa manokana nomena azy ireo. Romanina toko 7 andininy voalohany hatramin'ny 9. Koa inona ary no tombony ny ananany jiosy, ary inona koa no soa avy amin'ny famorana? Be ihany amin'ny zavatra rehetra. Voalohany, izy no notolorana ny tenin'Andriamanitra ho adidiny. Fa ahoana kosa ary? Raha tsy nino ny sasany, moa ny tsy finoany va hahafoana ny fahamarinan'Andriamanitra? Sanatria izany. Aok'Andriamanitra no ho marina, fa ny olona rehetra kosa ho mpandainga, araka ny voasoratra hoe: mba ho hamarinina amin'ny teninao ianao, ary hahery rehefa manana ady. Salamo 150, andininy 4. Fa raha ny tsy fahamarinantsika no mampiseho ny fahamarinan'Andriamanitra, ahoana ary no holazaintsika? Tsy marina nga Andriamanitra izay mandatsaka ny fahatezerany? Miteny araka ny fanaon'ny olona aho. Sanatria izany. Fa raha izany, hataon'Andriamanitra ahoana no fitsara izao tontolo izao? Fa raha ny fahamarinan'Andriamanitra kosa no nitombo tamin'ny laingako ho voninahiny, nahoana no mbola tsaraina ho mpanota indray? Ary nahoana no tsy hanao ratsy hiavian'ny soa isika, araka ny nendrikendrehana anay sy ny filazan'ny sasany anay? Marina ny fanameloana ireny. Meloka eo anatrehan'Andriamanitra ny olona rehetra. Romanina toko 7, andininy 5 hatramin'ny 20. Ahoana ary? Manan-kavaly va isika? Tsy akory. Fa efa voalazantsika raha teo ho mpanota avokoa, na ny jiosy na ny jentilisa, araka ny voasoratra hoe: tsy misy marina na dia iray akory aza, tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra. Samy nania avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra. Tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory aza. Salamo 420, andininy 1 hatramin'ny 7. Fasana misokatra ny tendany, ny lelany no anaovany fitaka. Salamo 5, andininy 7. Ny poizy menarana no ambanin'ny molony. Salamo 500, andininy 7. Feno ozina sy fangidina ny vavany. Salamo 10, andininy 7. Ny tongony mimaona handatsa-dra. Fandravana sy fandringanana no eo amin'ny alehany, ary ny lalany fiadanana dia tsy fantany. Isaia 5:50, andininy 7-9. Tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra eo anoloan'ny masony. Salamo 5:70, andininy 1. Ary fantatsika fa izay zavatra lazain'ny lalàna dia lazainy amin'izay manana ny lalàna, mba ho voatampona avokoa ny vava rehetra, ka hiara-ny fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao, satria tsy misy nofo hamarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany, fa ny lalàna no ahazona ny fahalalàna marina ny amin'ny ota. Hamarinan'Andriamanitra maimai-poana ireo izay mino an'i Kristy. Romanina toko 7, andininy 120, hatramin'ny toko 5, andininy 120. Inona no atao hoe fanamarinana? Romanina toko 7, andininy 120 hatramin'ny 20. Fa ankehitriny dia efa nahariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, tsy amin'ny lalàna anefa, fa ambarany lalàna sy ny mpaminany, dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoanany Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino. Fa tsy misy hafa, fa samy efa nanota izy rehetra, ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Nefa hamarinana maimai-poana amin'ny fahasoavana izy, noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy, izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana, hanehoana ny fahamarinany amin'ny tsy namarian'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny nandeferany, mba hanehoana ny fahamarinany ankehitriny, mba ho marina izy
sady hanamarina izay manana finonan' Jesosy. Aiza ary ny firariana? Efa foana izany. Amin'ny lalàna manao hoana? Amin'ny lalàna ny asa va? Tsia, fa amin'ny lalàna ny finoana. Koa amin'izany dia ataontsika fa finoana no hanamarinana ny olona, fa tsy ny asan'ny lalàna. Ny fanamarinana no vahaolana momba ny ota ho an'ny olona rehetra. Romanina 8:7-9 Andriamanitry ny jiosy ihany va izy, fa tsy mba any jentilisa koa? Eny, any jentilisa koa. Fa iray ihany Andriamanitra izay hanamarina ny voafora noho ny finoana ary ny tsy voafora amin'ny finoana. Koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatria izany, fa mampiorina tsara ny lalàna isika.